Hetsika maro lafy makasika ny sosialim-bahoaka sy ny fampandrosoana no ny fantohan'ny député Navaradrano ny ministra ny fahasalamana ary ihany koa ny mpiara-miombona antoka samy hafa ao anatin'ny commune Masindray teny an-toerana tokoa ny alakamisy lasa teo nisy ny hetsika toy izao ny fanazavana hoentin'ny solombavim-bahoaka voafidy teny amin'izay faritra izay. Endrika izany fampandrosoana ary fampandrosoana miaraka mihitsy isorana ireo tompon'andraikitra natonga an'izany eo ny ministeran'ny fahasalamana ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny ny ministeran'ny fahasalamana amin'ny alalan'ny direction régionale santé publique aty Analamanga sy ny médecin inspecteur ananjy service de santé de district aty Navaradrano ary satria dia hita tato daholo indray ny fitsaboana natao amin'ity herinandron'ny ativava ity ary zay herinandron'ny ativava zay tsy hoe teto fotsiny ihany no nanaovana azy fa efa nisy tary amin'ny Akamasoa tary ny toerana Akamasoa taon'ny commune Ambohimangakely ary dia nahitana fitsaboana isan-karazany zany. Etsy an-tany zany nefa dia hitantsika ireny le hoe fividianana bisikileta anivon'ny commune ary ireny bisikileta ireny dia amora ny fifamoivoizana sy fitaterana ny olona eto anivony ity commune ity. Eto zao tsika dia mahita fa misy fitoerana iray isehoan'ny aira sy ny teknôlôjia izay ampiasaina amin'izany serasera, ampiasaina ihany koa ny entina manao an'izany fandrarahana maro isan-karazany zany dia ezaka izay nataon'ny commune eto anivon'ny Masindray zany ary mahafinaritra ary amporosihana azy hanao zavatra mihoatra hatrany hatrany ary dia araka ny voalaza teo dia mbola nomena kopia ihany koa ireo zaza zay tsy nahazo kopia tamin'ny alalan'ilay fizarana kopia faobe.